nitsidika ny ministry ny asa vaventy omaly ny délégation avy eo amin'ny banky afrikanina tatsimo ho an'ny fampandrosoana ny DPSA vonona hitondra ny anjara pirikn'izy ireo ty délégation ity eo amin'ny famatsina ny tetikasa fanamboarana fotodrafitrasa lehibe eto Madagasikara. Mitombo hatrany ny fikasan'ireo firenena maro samihafa nampy firenena malagasy amin'ny asa fampandrosoana. Omaly dia nitsidika ministry ny asa vaventy Andriamatoa Roland Ratsiraka ny délégation avy amin'ny DPSA na ny banky fampandrosoana afrikanina tatsimo. Voalaza tamin'izany ary fa vonona ny hamatsy vola hatramin'ny 100 tapitrisa dolara amerikanina ity banky ity. Ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 420 sy 120 no heverina amboarina amin'izany famatsim-bola izany. Nisy farany ngeza resaka investissement zany aty Afrika aty avy Afrika Atsimo dia mazava be moa zany fa anatin'le lalana resantsika regny anatin'izany ihany koa moa RN44 dia vono zareo zany hamatsy vola an'le izy fa io moa zany aza marina fa anjara ministère ny travaux publics zany mitady mpamatsy vola fa rehefa mahita kosa ka misy idirana hoe vola indramina dia tsy maintsy ministère ny finance no manapaka dia io zany efa milamina zany ny resaka aty amin'ny ministère ny travaux publics dia tsy maintsy entina ministère ny finance zareo amin'ny lafiny teknika momba an'le vola fa ny tokony izy zany eo amin'ny à peu près zany 100 millions de dollars eo ny fahavononana avy amin'le banky hamatsy vola antsika momba ny lalana aty zay zany. Ao anaty fotoam-pahavaratra dia matetika no ahitana fahatapana ireny lalam-pirenena ireny. Nasihy ministry ny asa vaventy teny zany ary nomariany fa mihetsika ankehitriny ireo teknisiany eo anivon'ny ministera izay tantaniny. 2 millions de dollars inona avy any amin'ny européenne iny io zany azontsika tamin'ny taona lasa teo iny satria rehefa mandalo aty matetika ny européenne sy ny banque européenne d'investissement dia tsy maintsy manambara foana ako hoe ny vahoaka malagasy mba hialany amin'ny vary lafo dia tsy maintsy mividy vary moramora mba ahafany mividy fanafody na mipaye ny saram-pianarana ka tsy maintsy amboarina lalana zay misy vary dia zay moa tonga na insiste dia 2 millions de dollars iny azo iny anamboarana tetezana mihitsy iny zao dia efa misy appel d'offre ivoaka zao ny fanamboarana tetezana tikany koa marina satria maheno anaty gazety ary mahita indraindray afaka omanana maniziny fa misy menimena momba pont Camour namboarina haingana izy 4 jours angambany fa efa mandeha iny appel d'offre amin'ny pont Camour fa voaka tamin'ny latsinainy dia efa hoamboarina io vola tsy ambany 10 millions de dollars eo ny anamboarantsika tetezana pont Camour donc efa tsy zavatra hoe rapiso na afaka piso efa androany zany ahitantsika fa ny pont Betsiboka ihany koa efa mandeha ny aso efa manamboatra le olona amin'ny fanarenana tanteraka ny pont Betsiboka. Raha ho an'ny lalam-pirenena fa 4 dia nanamafy ministry ny asa vaventy fa efa nanomboka ny alatsinainy lasa teo ny fisokafan'ny tolobidy fanamboarana ny tetezan'ny Kamory nomariana fa tsy tapaka velively ny lalana mampitohy Antananarivo sy Mahajanga iny.